Ny fotoanany vaovao eto amin'ny Radio Tana, iarahanao amin'ny mpanao gazety ny l'Express de Madagascar. Falindray tafaraka amintsika rehetra amin'ity alatsinainy fa 7 volana marsa ity izahay avy eto amin'ny fonona gazety l'Express de Madagascar lovarabary sy lovarafigaso nitondran'ny famakavakana ny vaovao tapany voalohany fandarana moa izay tapany faharoa kosa iarana amin'ny Roméo Andremiatsa ao anatin'ny zanam-pandarana fosport mahazatra antsika hatrany no fikirakirana ralo farazaverson eo amin'ny lafiny teknika miaraka amin'ny ekipa teknika ny onjam-peon'ny Radio Tana izay mampita ny feo moa any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy any manatitra ny araba finaritra ho antsika rehetra miaraba anao inkeo lovarabary. Miarahaba lovara fidarso dia manolotra ny arahaba ho an'ireo mpiano sy mpanaraka ny fandarana ato Andro Express. Somary manjombojombona ao ivelany ao misy erika tampotampoka ratsy dia ratsy ny andro amin'izao fotoana izao teo ny fiforonana ilay andro ratsy tany amin'ny lakan-drano ny Mozambika iny teo ihany koa ny fiforonana ihany koa ilay rivodoza moa tany amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana iny izay efa nazo anarana moa izy amin'izao fotoana izao Aliba mitarika an'izao andro ratsy manerana ny Madagascar izao tsy afabela amin'izay isika eto Antananarivo fa miaina ao anatin'izay erikerika madinidinika erikerika mahatondratrano izay ny teo mbola tsy afaka ny rano izay niakatra tamina faritra maro teto Antananarivo sy ny manodidina tonga indray ny erikerika kely ary mbola miamitomba amin'izao fotoana izao ny olona izay miaina anatin' izay rano izay raha tsy resaka sika ohatra eny ambotro manjaka eny amin'izao fotoana izao dia efa miakatra ihany koa ny rano ankoatran'izay ihany koa amina faritra maro ihany koa dia efa miakatra tsikelikely ihany koa izay rano izay mety ahina zany ny tombon'ireo traboina eto Antananarivo sy ny manodidina efa miresaka an'izay andro ratsy izay ihany isika lovarabary dia maly nisy ny fitaovam-pivavahana izay nataon'ny zareo mpanao politika moa niaraka tamin'ny fiombonana ny fiangonana kristianina eto Madagascar na ny FFKM nitondranam-bavaka an'ireo izay traboina sy hiarany anoanana na ny kere tany amin'ny faritra atsimon'ny nosiny tanterana maly zany moa tetsy amin'ny FJKM Andrainarivo. Fa ny mpivavahana izay nolazaina moa zany fa hoe natokana ho an'ireo traboina nefa ihany koa dia nahafahan'ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa ery Rajaonarimampianina napita hafatra nandefa hafatra politika tahaka ny efa mahazatra ny mpanao politika isaky ny omena pilipitra dia ny hafatra politika foana ihany no atao mafotaka sy ampitaina hoen'ny Malagasy rehetra efa elaela ny filoha ery Rajaonarimampianina tsy dia enoeno ankoatra ireny rehefa midina mandeha mijery ireny traboina ireny raha tsarotsika tamin'ny fotoana nahavaky ny fefiloha tany amin'iny faritra Isoaviny iny dia voaka ny filohan'ny Repoblika tao aoriana iny izy ohatran'ny somary nangingina dia ity fotoana nolazaina fa hitondrana ambavaka mialatsiny manisy an'ilay hoe nolazaina fa hitondrana ambavaka ny traboina eto Madagascar ity no nanararaota ny filohan'ny Repoblika nanipazana hafatra ho an'ireo mpanao politika azo antsoina ao anaty farankososina hoe manohitra azy angalo raha izay ny azo ilazana azy na dia tsy dia hita loatra raha moa hoe tena mifanohitra tanteraka ve isy Andriamatoa Rajoelina fa tsy mifanaraka aminy aloha amin'izao fotoana izao satria tamin'izay aloha no nanipazana resaka momba ny resaka fampiavana pirenena tamin'ilay raha tsika mahafantatra moa ny filohan'ny Repoblika rehefa mandray fitenenana na anaty fiangonana na tsy any anaty fiangonana ohatran'ny somary mitory-teny izay dia rehefa tonga any anaty fiangonana izy tena ilay fihetsik'olona sy bikan'olona manao an'ilay tory-teny mihitsy ary tany anatin'izay fotoana nomena azy hitenenany izay tokony raha ny tokony ho izy raha hoe nomena fitenenana ny filohan'ny Repoblika eny ambony pilipitra amina fotoana entona hivavahana sy karazany hoe angatahana fitahiana ho an'ireo le traboina rehetra manerana Antananarivo dia mikasika an'izay no tena tokony horesahana ny anisan'ny noresahan'ny filohan'ny Repoblika tao nefa tsy sanatria tsika tena hoe tsy niresaka momba n'ilay traboina izy fa niresaka ihany fa anisany mbola nasisiny tao anatin'ilay kabary ihany ny karazana paingotra kely nalefa ho an'Andriamatoa Zafy Andriamatoa Rajoelina tsy nanona mivantana ny anaran'Andriamatoa Zafy Andriamatoa Rajoelina izy raha tsika mahafantatra fa Andriamatoa Rajoelina sy Andriamatoa Albert Zafy niala tao anatin'ilay dinika fampiavana pirenena no karakaraindry zareo teo anivon'ny FFKM sy tadiavin'ny filohan'ny Repoblika ho tariana dia tsy nanaiky izy fa tsy maintsy nanisy paingotra kely ary napita hafatra mikasika indrindra ity resaka fampiavana pirenena ity ny tiako evina amin'izay dia hoe na eny Ankanja
na any am-piangonana na aiza no toerana misy sy anaovana zavatra ho an'ireo traboiny dia ny mpanao politika tsy maintsy hita eny foana manararoatra izay irika rehetra ahafahany mampiditra etsika politika fietsika ara-politika Andriamatoa Rajaonarimampianina mipilipitra ny fiangonana izay natokana aloha tamin'ny indray mitoraka iny hoe angatahana fitahiana ho an'ireo trabona no nararoatiny tsy horesahana ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara mandeha manararoatra ny karazana fahasahiranan'ny Malagasy amin'ny resaka fanamboaran-dalana sy ny sisa mivoaka mahita vola tampotampoka eo andeha ilaza rehefa avy eo hoe resaka fanampiana sy tsy paipaika mampametraka fanontaniana ihany hoe haiveka dia misy olona manambola be tahaka izany fa tsy ahetsika raha tsy misy ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara no mampiasa an'ilay izy raha ohatra ka tena izay ilay izy fa ny lazaina isan'andro dia hoe ny fitiavan-tandrazana ny tokony anesika antsika raha fitiavan-tandrazana inge tsy voatery asiana hoe endrika hery vaovaon'ny Madagasikara no mitondra an'ilay izy tiany aviana amin'izay zany dia izao hoe ny mpanao politika amin'izao fotoan'izao dia manararaotra tanteraka ny zava-misy eto Madagasikara amin'ny resaka tondra-drano amin'ny resaka fiotsahan-tany amin'ny orana tsy mitsahatra mba ampiasaina hampandriana drisa indray andefasana hafatra politika na ho an'ny olon-tsotra na ho an'ny olona lazaina aloha fa manohatra ny tenany amin'izao ora ifampiresana izao tsy sanatria hoe Andriamatoa Rajaonarimampianina reny angena ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara rery manao an'io hoe fa eo na ny vondrona politika maparana iza manao an'io fihetsika io daholo hoe araraotina ny mpanao araraotina ny zavatra misy eo amin'ny traboina rehetrarehetra dia manolotra kely ary voalohany aloha tsy asana antoko politika zany ary raha manao an'izany fihetsika zany tsy ilana resabe na ilana resaka inona dia tsy maintsy asiana kabary kely mitangorina dia eo ny anararaotina hoe anangonana olona satria atsonao amin'ny alalan'ilay zavatra omenao ilay olona dia avy eo ianao mandeha manao kabary politika sy mitabataba fa manina raha ohatra ianao mandeha mitety ny toerana tsirairay misy an'ireny olona ireny dia omenao zavatra dia vita. Za dia variana mihitsy lovarabary mieritreritra nyty filalaovana an'ireo traboina sy ireo izay trapaoriana amin'izao rano miakatra eto Antananarivo sy manodidina aloha izao ny fantatra sy hitantsika fa manerana Madagasikara dia saika ohatra izay daholo fa na eto Antananarivo rehetra tsy tahotra tsy henatra daholo ireo karazana fikambanana mpanao politika amin'izara fanampiana ety sy eroa dia ahindrahindra sy arantiranty ilay loko politika mialohan'ilay fanampiana rehefa misy an'izay fitiavan-tanorazana sy fanaovana asa soa any mpiarabelona izay amiko tsy tokony ireharehany zany ny asa soa tsara indrindra dia atao ampahanginana tsy misy mahafantatra iny fantatry ny olona eny foana iny hoe ianao ny asa ampahanginana ny asa tsy moramora nanampy an'ireto olona trapaoriana sy traboina ireto fa ny zava-misy eto amintsika dia ilay loko politika aloha na lefa mialoha itsika zany rehefa mijery fahitalavim-pirenena dia mampanontany teny hoe anizy io TVM io fa tsisy afa-tsy HVM no hitanao amin'io fahitalavim-pirenena io mbola tsy nahita ny TVM ohatra zany hatramin'izay nisina TVM fa ty tena lasa HVM avokoa ny ao anatina TVM na tsy anao ninina aza le HVM fa mizara zavatra kely ery anany ery dia efa HVM zay no manokatra ny vaovaoan'ny TVM taloha ianao mba mahita hoe antoko politika teo amin'ny fitondrana mba misy filazana anazy ihany amin'ny TVM fa tsy dia ohatra n'izao hoe ny HVM ty HVM rehetrarehetra ty hatrany ny elakelan-trano ty dia mandeha ao amin'ny TVM io gaga ianao dia mbola maheno ianao olona amin'izao fotoana izao mbola hoe tsy mahazo TVM hony dia mampanontany tena hoe inona ary ny tenyilay olona ho jerena amin'io TVM io ve mivaovaovoaka ny TVM dia tiana hijery fa iverenako kely ilay zava-nisy teny Andrainarivo omaly lovarabary resaka politika foana moa rehefa misy resaka traboina fa za tia antany tena hoe ny fiangonana eto Madagasikara marina moa mba manao ahoana fanjakana laika marina ve Madagasikara manontany tena akony raha vavaka ho an'ny traboina ho an'ny olona kere vavaka iraisam-pinoana angamba tsy tokony hidirana resaka politika zany fa vavaka no atao vavaka ny zava-dehibe rehefa entinao ambavaka ireo olona traboina sy ireo olona kere ireo la messe edite dia miravo amin'ny fiangonana
lasa ohatrany hoe mitinina politika ilay fitaom-pivavahana amin'izay fotoana zay, lasa manana loko politika ilay fitaom-pivavahana amin'izay fotoana zay. Fantatry ny FFKM tsara fa ankantoka fifidianantsika ary ny occasion rehetrarehetra, ny fotoana rehetrarehetra dia zarany mpanao politika raha misy fotoana kely andraisan'ny fitenenana itenenana. Indrindra moa fa ny ampiangonana zay tia ny mpanao politika ny mikabary any ampiangonana. Tena kafiziny io. Vahoaka malagasy mantsy rehefa misy lokolokona fivavahana kely zay ianao, miakanjokanjo kely na fivavahana zay ianao de tiany vahoaka malagasy. Akafiziny vahoaka malagasy, tena eritreretiny vahoaka malagasy mihitsy fa iny olona iny tena tsisy pentina. Tsy sanatriny zany hoe ndeha hiteny hoe tsisy pentina mpanao politika fa zay lay kisary ary zaran'ny mpanao politika aza miditra tsehatra ny amin'ireny fiangonana reny. Raha zany ny FFKM, zany FFKM de tsy hitako mihitsy antony hanomezana fitenenana amina mpanao politika. Rehefa te hiteny mpanao politika de eny ivelany vavahadin'ny fiangonana manao fanambarana amin'ny mpanao gazety miresaka ho an'izay mpanao gazety tonga eo miresaka ho an'izay olona te hiresaka aminazy amina resaka politika. Ny fiangonana fantatro zao isan'ny mba mametraka kely an'izay ny fiangonana katolika rehefa mba misy fotoan-dehibe ohatreny tsy misy kabary politika mandritra ny sorona masina iny na aorianan'ny sorona masina, mangina daholo niza manatrika ao. Fa ndraindray misy somary maningana kely ihany na ahitanao kabarina politika fa amin'ny ankapobeny tsy misy resaka kabary politika ao am-piangonana. Mipetraka mazava iny. Raha tsy zany ianao lasa mipetraka miaya aminao ny kristianina hoe hoay zary reto FFKM reto, hoay zary ty fiangonana ity. Raha mbola ao anatina lonilony, ao anatina hoe mbola misy karazana fankalana visy havanana ianao fa tsy ao anatina famelan-keloka zay takiny FFKM no itsofoanao am-piangonana de amiko mbola tsy tafiditra ao anatin'ilay resaka hoe fampihavanam-pirenena isika. Mbola tsy tafiditra ao anatin'izay. Tsy ny fotoana ny tsy ampy amin'ny filoham-pirenena ahafahana miresaka an'izay fa ny FFKM no mampametra-panontaniana hoe inona tokoa re ny antony nanomezana fitenenana, nanomezana loko politika alay fotoam-bavaka omaly. Ity hoe filoham-pirenena mpanao politika mandray fitenenana any anaty fiangonana ity moa raha tadiditsika tsara talohany na anisan'ny hoe nandray anjara tamina tena nandray anjara mihitsy tamina resaka politika zany ara ny fiangonana tamin'ny fotoan'androny rahatsika tamin'ny fotoanany tambola tamin'ny fotoanany mpanjana tany range raha antsika mahafantatra misy ny pastera mandray anjara amin'ny resaka politika, misy ihany koa ny mopera tena manosika mihitsy mpanao politika. Fa ilay fiangonana aloha tamin'izany fotoana zany mbola nidina tsy nampidirana nireny hoe mpanao politika nandeha hiakatra ery amin'ny altara na ery amin'ny hotely na ery amin'ny pilipitra hoe andeha hiresaka, andeha hanao kabary politika mihitsy eny amin'ny fiangonana eny. Toy izany tamin'ny repoblika voalohany, toy izany tamin'ny repoblika faharoa. Tamin'ny repoblika faharoa moa de somary noalalahana kely ny resaka fivavahana teto amintsika de nanomboka niditra indray reny ataontsika anaty farangisosina hoe fiangonana zandriny, irony karazana fikambanana mpivavaka isan-karazany rony somary nentin'ny fitondram-panjakana tamin'izany somary nanohatra kely anga ny FFKM izay nanomboka nivondronana ireo fiangonana kristianina teto Madagascar, nanomboka nivondrona izy ireo de nanomboka niresaka sy nanomboka vao maika nanana tanjaka kokoa teo amin'ny resaka fanaovana politika de somary nentina nanoherana zay de izay aloha ny zava-nisy fa tsy tena mbola nisy le resaka hoe mpanao politika nandeha hiakatra ery ambony tery. Na tamin'ny fotoana nitondrana n'Andriamatoa Albert Zafy tsy de tena tazana matetika izay le fietsika isan-karazany fa tonga ny fotoana nitondran'Andriamatoa Marc Rajaonarimampianina de nanomboka nandeha be amin'izay ty resaka ity. Tsy sanatriko eto andeha hitenenana hoe ny fiangonana zany tsy tokony handray anjara amin'ny resaka politika na ohatr'izao fa le izy moa misy resaka hoe raha resaka traboina ohatra asa fiangonana ihany koa ne zany anao fitoam-pivavahana ho an'ny traboina ve moa ahoana ny anakanana ny fiangonana tsy anao zany, raha resaka fampihavana-pirenena ve moa ahoana no anakanana ny fiangonana tsy anao zany. Fa le resahana eto araka le nitenenao hoe le fitsanganan'ny mpanao politika any anaty fiangonana tamin'ny fotoana nitondran'Andriamatoa Marc Rajaonarimampianina nanomboka ny sesisesy ary matetika izay tadidiko tany Ambatondrazaka tamin'ny taona 2004 tamin'ny taona 2004 izay nisy ny ataontsika hoe synode-ny FJKM ary de tena nisy nifandramatra mihitsy ry zareo mpanao zaika be tamin'izany fotoana zany hoe tokony hiteny ve sa tsy tokony hiteny anatina fiangonana ny filohan'ny repoblika de tena nisy fifamaliana de nitsangana moa Andriamatoa Marc Rajaonarimampianina
fahavalmanana tamin'izay de niteny mihitsy izy teo mason'ny mpizaika rehetra tamin'izany hoe izao vahoakako ireo ka na aiza fotoana afahako miresaka amin'izy ireo de tsy maintsy miteny na mafloa na mafloa lefitry ny fiangonana FJKM tamin'izay fotoan'izay resy aloha zany ireo le pastera ireo le antokona pastera nanohatra an'izay hoe fahafahana filoam-pirenena na de hoe filoa levitry ny FJKM miresaka ao anatina fiangonana de nitoy le izy nanatentsika taty aoriana hoe ijanona rehefa miala teo Andriamatoa Marika Ravalomanana fa nitoy le izy tamin'ny andron'Andriamatoa Andry Rajoelina vao maika koa nitoy le izy tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina de tsy hitany hoe fitenena fa tena resaka politika fanararaotana politika mihitsy no ataon'ireo mpitondra fanjakana miresaka eny ambony altara eny ambony pilipitra eny ambony hotely tsy menatra mihitsy anatina fiangonana ianao tsy fantatra hoe manahirana mieritreritra le zavatra tenena na le fietsika tao hoe na le endrika ampitainao eny amin'ny raha mijery sika ny sary navoaka ny l'Express de Madagascar androany ao amin'ny pejy 7 somary manahirana hoe anoloana Lacroix no amana endrika vinitra sy tezitra tahaka ity sary navoaka ny gazety l'Express de Madagascar ty androany satria tena mamoaka mihitsy zany hoe inona ny ao am-ponao tsy fantatro aloha hoe izany ve tadidiko taloha rehefa mandeha any amin'ny fiangonana somary misy an'le pastera masitsika na le mopera masitsika reny de le mitabataba tambola kely aloha de le matahotra mihitsy miteny amin'ny pastera nefa tsy de na mijery any mopera le tezitra ery ambony ery nefa tsy de tsaroko hoe endrika vinitra ve fa karazana ohatrany hoe ferme fotsiny izy miteny sy mampita an'le hafatra fa tsy misy hoe endrika vinitra na tena hoe atezerana no avokany fa mananatra anao izy ary miteny mafy anao tamin'izany fotoan'izany ianao moa tamin'izany mbola kely de mijery an'le izy mahita hoe masika be fa na izany raha tsy tena hitanao hoe endrika vinitra mampita hafatra takinina fa mandonany any amin'ny fonao le izy ianao mbola kely de mahita an'le izy fa tsy endrika vinitra tahaka ny hita tamin'ilay amin'ny sary eo amin'ny gazety l'Express de Madagascar pejy 7 androany ny zavatra mety isy angamba raha-pitsy raha afaka pitsy lovarabary de tsy maintsy iainga angamba ny resaka hoe mitinina politika ny ampiangonana de ny asanatry n'izany ny hafarany hoe fidio ao lasa tsy maintsy izy zay angamba ny ao ampiangonana raha tsy mitandrina ny fiangonana amin'izao fotoana zao amin'ny fisarahany resaka politika sy ny resaka fivavahana de mety hafara amin'izay ny hafarany ary hosahirana ny kristianina mpanaradia azy ireo ny vahoaka izay mpanaradia azy ireo ny anavaka tsara ny loko politika sy ny fiangonana misy azy ka lasa itiraka fizarazarana sy fisamatsamana izay rehetrarehetra zay ary tadidio fa izay efa tranga tamin'ny taona 2024 tokony hitadidy mihitsy ny fiangonana ary zay tadidio fa zay no tanjon'ny politika amin'ny akapobeny ny sin'ny fizarazarana ny ampandemy ny fiangonana fatatsika rehetra tsara ohatra ny ahoana ny tanjaky ny FFKM tamin'ny fotoana namoronana anazy fa dia toteny teo masony rehetra ny ekeny rehetra avokoa zay teneny ny ray aman-dren'ny fiangonana fa ankehitriny mampametra-panontaniana hoe mbola misy mihaino ihany ve ny FFKM ohatrotry ny ahoana ny avesa-danja ny fanambarany ny FFKM zay amin'izao fotoana izao ny fanamariana tiako apetraka fotsiny sanatria tsy misy miteny hoe zavatra tranga eo anivon'ny fiarahamonina malagasy na resaka misy eo anivon'ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoan'izao ohatra ny resaka hoe fampiavana-pirenena ny fiangonana tokoa raha mijery aloha sika hoe inona ny asan'izany fiangonana zany no mampanao an'izany hoe raha isy resaka hoe vérité réconciliation sy ny sisa manana ataontsika le anaty farangisosina amin'ny teny frantsay hoe autorité morale amin'izany ny fiangonana fa tsy izany sanatria no hoe manana an'izay fiangonana de raha ohatra ny fiangonana te hitazona an'izay resaka hoe autorité morale manana an'izay karazana atao hoe tsy fiandaniana izay ny zavatra tokony ho lavony voalohany de ny famelana mpanao politika andray fitenenana na filohan'ny repoblika io na mpanao politika iza fandraisana fitenenana any anaty fiangonana ka anararaotra io sehatra anankiray io anaovana kabary politika anaovana morale politika sy ny sisa izy ty hoe tsy ilazana hoe ny fiangonana aza mandray anjara tsony ianareo amin'ny resaka fitantanana na raha politika na resaka fampiavana-pirenena satria ireny tranga eo anivon'ny fiarahamonina daholo azo lazaina hoe asan'ny fiangonana ihany daholo ny fanaovana rehetrarehetra reny tsy andeha hiteny redesmond totosi ny sisa
fa le hoe famelanany politika ihany koa andeha hiteny sy andeha hanao kabary politika any anatina toeram-piangonana sy ny sisa asakasaky ny fiangonana aloha raha tiandray koa ny andeha hiverenany korontana sy ny sisa ka efa hitantsika moa izy amin'izao fotoan'izao hoe inona zava-misy amin'izao fotoan'izao eo amin'ny fiainam-panahiny malagasy amin'izao fotoan'izao raha tiany angambany mbola hitohizany tranga misy amin'izao fotoan'izao dia tsy manina fa apakary foana ny mpanao politika hiteny eny ambony pilipitra handray fitenenana eny anao fietsika vao maika ary moa amin'izao fotoan'izao olona mahay karazana toroteny mahay manao fietsika toroteny no apakarina eny amin'ny avela hiteny eny amin'ny pilipitra. Lasany loko politika no nobahana zao omaly tamin'ny lay fotoam-bavaka nitondrany FFKM mbavaka tronam-bavaka ireo trabona sy iaran'ny keretany amin'ny faritra atsimon'Osiny izay no entsitsika lovarabary manakatona ny famakavakana vaovao moa izay songadina tamin'ity alatsinainy ity fa mialohan'ny tena amaranana tanteraka ny tapany voalohan'ny fandarana dia hitondrantsika ny fitim-baovaon'ireo gazety izay novokariny vondra gazety l'Express de Madagascar androany moa zany ny mpiaino antsika amin'izao ora izao. Ny feon-gazety arahana amin'ny l'Express de Madagascar, Ora, Hebdo de Madagascar. L'Express de Madagascar sy ny gazety Aora mazava ho azy moa no nivoaka androany tamin'ity alatsinainy ity ireo anko no gazety piseho isan'andro moa mpivoaka isan'andro vokariny vondro gazety l'Express de Madagascar entiny gazety Aora isarenany mpamaky azy eo ny pejy voalohany eo ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo pombany ireo namana akaiky any nambinina rakotoasim-bola izay nanao fihetsiketsehana moa karazana marche blanche tamin'ny farany herinandro iny araka ny voalazan'ny gazety Aora amin'ny pejy voalohany tanterana ny pejy faharoa dia manana olona ayahina ny fianakaviana ka miantso fijoroana vavolombelona manodidina indrindra moa ny raharaha famonoana ny herinambinina rakotoasim-bola izay maty nisy namono moa tetsy amin'ny tetsy Anjanahary herinandro vitsivitsy lasa izay. Ao amin'ny pejy fahasivy ny gazety l'Express de Madagascar androany dia miresaka ny famonoana indray fitsaram-bahoaka famonoana olon-tsotra famonoana fokon'olona everina fa mpandroba anankidimy izay nitondra fitaovam-piadiana tany amin'iny faritra ampanontokana iny ao amin'ny pejy fahasivy moa mitombo dia mitombo amin'izao fotoan'izao ny resaka fitsaram-bahoaka dia manodidina izay no resan'ny gazety l'Express de Madagascar androany amin'ny tranga teny anivon'ny fiarahamonina teny ao amin'ny pejy fahasivy. Fa isan'ny trangam-piarahamonina ihany koa tanteriny gazety Aora ao amin'ny pejy faharoa ao somary matsika ihany izy ity satria dia nodakan'ny vehivavy iray voalaza fa adala nitavam-panana laizandary ny tranga tetsy Betongolo tetsy moa izy ity tamin'ny farany herinandro iny tanteriny gazety Aora ao amin'ny pejy faharoa ao. Nisy tranga ihany koa tany Tomasina tany Lovara Fidarso tanterany gazety l'Express de Madagascar ao amin'ny pejy fahasivy ao fa dia somary nisy korotana ny famaranana ny dindinika momba ny fampiavana-pirenena tany Toamasina tany raha ny voalazan'ny gazety l'Express de Madagascar tsina dia tao hoe tokony ho nandray vola hatramin'ny 4,000 ariary ireo mpandray anjara tamin'izany dindinika sy fivoriana izany saingy nisy tsy ny fanarahana nga nandritra ilay fivoriana ka dia ny afara tamina korotana ao amin'ny pejy fahasivy no ahitana izay tranga tany Toamasina izay fa efa miresaka ity fampiavana-pirenena ihany ity ny gazety l'Express de Madagascar androany eo amin'ny pejy fahatelo ilay kabary ilay resaka nataon'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fitaovam-pihavanana natokana ho an'ireo traboina tery Andrainarivo tery raha ny voalazan'ny gazety l'Express de Madagascar dia nanindro paingotra an'Andriamatoa Zafy sy Andriamatoa Rajoelina ny filohan'ny repoblika ery Rajaonarimampianina. Ny gazety Aora moa dia nilaza mihitsy fa dia notebany Rajaonarimampianina Zafy sy Rajoelina tamin'io maly alahady nandritra ny fitaovam-pivavahana teny Andrainarivo amin'ny pejy fahatelo ihany koa no amakin'ny tsika an'izay vaovao anatin'ny gazety Aora mikasika an'izay zavanisy teny Andrainarivo izay fa raha ny andron'ny omaly ihany koa fankalazana ny andron'ny valo mars andro raisam-pirenena atao an'ny vehivavy dia mitatitra ihany koa ny gazety Aora fa dia efa misy sady ihany koa izao ireo vehivavy izay efa manao asan-dehilahy tantaran'ny gazety Aora ao amin'ny pejy fahaefatra moa izay vaovao izay.
Ny tamin'ity resaka fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ity moa ny gazety l'Express de Madagascar dia mitondra ny mpamaky azy tamin'ny tranga tany Manakaratany ary noresahana fa manodidina ny resaka fampandrosoana maharitra no nitondrana ny loha FDB tamin'ity indray mitoraka ity tany Manakaratany ao amin'ny pejy 12 no ahitana ny tatitra manodidina ity resaka ity. Fa raha iverenantsika kosa indray ny mikasika ny toetrandro izay mbola manorana mihitsy moa amin'izao fotoana izao dia mitatitra ihany koa ny gazety ao rafa dia iverina ny orambe eto Antananarivo ao amin'ny pejy 4 ao tendrombohitra roa ihany koa no ahina iotsaka any amin'ny no niotsaka tany amin'ny commune Ambatomajaka raha mitatitra ny gazety ao raha ao amin'ny pejy 5 avokoa no ahitantsika ny izay vaovao izay. Kasika izay andro ratsy sy toetrandro ratsy izay ny gazety l'Express de Madagascar androany ao amin'ny pejy 12 dia mitatitra fa ny antsasaky ny tanàna any Toamasina any dia anaty rano tanteraka ihany koa amin'izao fotoana izao. Fa efa miresaka an'izay traponà izay koa tsika dia isika izay mpanaraka ny safelika moa eto amin'ny fahitalavitra RTA dia ampiato ny asany izy ireo fa hanampy ny traboina raha ny voalaza ny gazety ao ny pejy 12 izay moa no ataon'ireto mpilalao safelika ireto hitondra asa soa ho an'ny mpiarabe laminy ao amin'ny pejy 12 ny gazety ao raha no ahitantsika n'izay vaovao izay. Fa eo amin'izay lafiny kolontsaina izay ny gazety l'Express de Madagascar ao amin'ny pejy 4 dia mitatitra ny akon'ny fampisehoana nataon'ny tarika Railovy tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ary ao anatin'izany lahatsoratra izany no ilazan'ny gazety l'Express de Madagascar fa dia tena gina tsy nahateny noho ny akanton'ny seho mihitsy ny mpijery ny fampisehoana nataon'ny Railovy tamin'ny faran'ny herinandro teo ao amin'ny pejy 4 no ahitana ny andindiny izany sy ny akon'ny fampisehoana vitsivitsy natao tamin'ny faran'ny herinandro iny. Sorana betsaka ianao lovarabary ny araka nanolotra ny tapany voalohany ny fandarana Antoine Express tamin'ity alatsinainy ity fa eto ihany koa Romeo André Mihaja hitondra amintsika ny zanam-pandarana fosport iresahany manontolo moa ny tontolon'ny fanatanjahantena mirary andro finaritra ho antsika rehetra na dia somary manjobona aza ho ivelany na dia somary manerika aza mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa ho antsika rehetra ho amin'ny manaraka indray mandram-piona tompoko.